Lalako nosoratany Iandry Tafita Mikael. Ireto avy nanomeny ny tantara. Eden Stella, Anjanindrina Ravelorso, Fanantenana Razanak'olona ary David San Cedric. Nanatotosa sy ny kirakira ny lafin'ny teknika rima ny fanantenana. De zao ve ianao vao mivoaka tao e? Za efa adiny firy ny andranao teto avelany teto. ka tsy fananiko anela izy e. Hitanao ihany fa mpanao masazy ny asako. Za tsy afaka ny hoe tonga ny rafiravana dia ajanoko ny masazy ataoko. Tokony miala amin'io asanao koa ianao fa tena mahatsiravina ka. Tsy fantatra tsony zay anao van'ireny lehilahy ataonao masazy renanao ao. Aza mba raty saina ry kiady a. Tsy mitovy amin'ny ao an-tsainao mihitsy ny zavatra Ka ataonao. mahasary-piaro anazy zany e. Zay ny tena mariny. Fangamo ty ianao mba sary-piaro amiko ndraika. Ahoana mihitsy moka. Zany tianao na de Na dia manitsakitsaka aza ve? Kiady a. Tsy te hanitatra an'izany resaka izany a. de inona koa nefa nirarahinao an'izany e. Rehefa tsy mbola misaraka aminao de ataovy ampy anao zay. Eny e. Aza matahotra fa tsy hiteny tsony ary ahy e. Zay mihitsy koa ny tena fahindreny. Sady na hiteny foana koa aza nenao de tsisy anaraka anao zany eto e. Fa kiady a. Ahoana e? Oviana amin'izay ny atao rahantsika ty e. Raharaha. Efa elana izay ny rahantsika izay nefa ianao to tsy mba taitra mihitsy e. Aza mbola misainany amin'izany mihitsy aloha amin'izao e. Sady mibandy koa ranga mbola tsy vonany amin'izany e. Tsy te asa saina amin'izany mihitsy Eny e. Saingy ny fotoana koa ane mandeha be e. Mampime anahy ianao tika. Atao ahoana moa fa olona tsy nahita fianarana loatra de tsy mahatakatavitra mihitsy e. Andray kosa ry kiady. De zahanao ve no miteny an'izany amiko? Inona ny olana amin'izany nefa e? Afaka miala any koa nefa ianao rehefa tsy mahazaka miaraka amiko tsony. Aleo aka taksi be eto ka. Okay. Iala koa mibandy fa tsy. Za koa de andany fotoana mikiala ratsy ty eto. Indrisy ry fiainako. Kiady. Raha fantatro mialoha hoe ohatran'ireny ny toetranao dia tsy nanaiky ny fitiavanao na hoe tianao ary. Efa tafiditra aty. Efa lasa daholo ny taty amiko. Ny fitiavako. Ny fahadiovako dia izao no anaovanao ahy. Oay, variana be koa. Efa misy taksi be ka ty. Dia zany ry neny nanaovany ahy. Mitony aloha ndry e. Sady raha fahenoko an'izany zavatra tantaraindry izany ane ka tsy tia andry koa izy e. Tsy haiko tsony ry neny a. Zany efa ne tena tia anazy e. Ary tsy avoy ny saraka aminy mihitsy. Nefa le zavatra ataony tena tsy zakako tsony. Mila mahay manatanjatsainy ndry ry kanto a. Olona efa nanao anao ohatran'izany ve dia mbola iarahana foany. Tsy saraka amin'izany a neny a. Tiako loatra kiady. Mahazo amiko tsara mihitsy iny rehefa hitako ka. Na zao no dia atao e. Mbola zao mihitsy izy fa mira miresaka aminy a. Raha ho tonga ty koa eny. Mahagaga koa zany ka. Ary mandehana aloha ndry mahandro fa efa nasiako rano mafana ao isekandry e. Fangany eny io tsy ny asa androany to tonga loha be. Nandeha ka. Ndry mihitsy ny tara fodina efa tsy hoe zany tonga loha. Efa mivalo ane zao ry kanto e. Ay mo. Tena za marina ny taraiky. Ka zany lazaiko andry teo. Neny a. Tena tsy haiko zany izay ataoko ny amin'ny kiady. Zany eka tena tia azy tanteraka e. Ka maninona nefa raha miezaka miala aminy e. Ianao ane raha hijanona aminy dia hijaly ohatran'izao foana ry kanto e. Marina zany ry neny fa mifoko mihitsy ny tsy voafehako ane. Zay ny tena olako.
Dia tena tsy haiko anaka fa efa nanoro-hevitra anao ihany sady azo adino fa tsy misy olona veranjary izany. Raha misaraka aminy ianao dia tsy maintsy tojo amin'ny anjaranao foana. Tsy azoko lavina izany ka fa sarotra amiko anefa ny hanadino azy ato am-poko. Ny ianao koa izany efa finiavana tsy te hanadino mihitsy ka. Maninona ny olona rehetra mahavita an'izany dia ianao tsy havita ka. Ka samy manana ny fitiavany ny olonako. Ny ary efa tiako dia tena tiako tanteraka. Misy ohatranao ihany anie ireny olona voadona-pitiavany ireny fa izy mahay mampihinana ny tenany tanteraka. Eny ary neny eniko daholo izany hevitra izany fa fanantanterahana azy sisa zao anatrehany. Izay mihitsy. Way, tena variana teto koa. Gaga aminao mihitsy ka. Misaotra betsaka amin'ny manaraka indray. Ay dia efa misy an'izany. Mazava ny resaka. Kiady. Inona ny mahataitra anao e? Efa ela ny teto nahita anareo. Tsy mila mitantara intsony ianao. Fantatro fa efa miasa saina zavatra hafa indray ianao ka. Tondra taksi moto koa ve dia asaro-piaro anao e? Iza moa malalana mody atao an'izany. Lazao izay tianao lazaina fa aza manodina resaka eo ka. Izany koa ve dia tsy azonao e? Hita mihitsy hoe tsy nandihy fianarana lavitra ianao. Ary zaza atao an'izany ry kiady Mba tesitra ho nisy. Fa tsy azoko hoe inona mbola anarahanao aty ihany. Angamoa ianao tsy efa hoe leo andray. Ay moa izany tokoa no lazaiko anao. Azafady fa adiniko e. Ary zaza any anina fa tsy tiako dia efa miteny aho izay. Raha tianao fantatra dia fandaniako andro ianao e. Zay. Miady tamin'ilay sipakoray iny dia makaty aminao. Fantatra mantsy fa tsy handositra anazy izany ianao na ataoko ohatran'inona azy. Adinonao angafa misy farana ny zavatra rehetra. Ary amin'izay dia ianao indray no hitomany eto anatrehako. Ary lasa maivavana ianao izany e. Raha tsy tety an-dalana dia efa nahazo marary tamiko ianao. Afaka ataonao anie izany e. Iza moa no anakana anao eo? Ay, ampiakatra ny atozerako mihitsy izany ny vavanao Mahazo tezitra ianao fa tsy olana e. Ary mandehanako hoe ianao mandeha any fa mandreraka ana mahita anao ary. Zany aza mandaingy. Ao aloha fa omeko oroka mamy be malalaka alohan'ny andehanako. Mialaka. Zay fa lasa manaraka indray. Lasa izy marina. Malahelo azy sahady aho izany. Inona koa ary nefa tiana ataoko e? Kiady izany tena tianao e. Tsy mahafoy anao tsy mahazaka ny tsy miresaka aminao sy tsy mihaona aminao. Nefa ianao koa ve mba ohatr'izany? Mampitondra fahoriana foana. Tsy mba mampiseho fitiavana amiko ohatran'ny taloha intsony ianao. Indrisy mantsy ry kiady. Aleo eto amin'ity seza ity no hipetraka ka. Ary mba be olona be indray ato izany androany anefa dia sabotsy be izao. Mba nirava aloha indray aloha androany dia aleo makasaina kely eto aloha ka. Ary misy tovovavy mipetraka ito izany. Maninona aloha raha mipetraka eny akaikiny eny e? Sahasaha be koa anie izaho izany e. Aleo rangaha makeny manao aina anao ry tovovavy? Salama ianao? Hono afaka mipetraka eto akaikinao eto ve Tsy maninona ka? Ay, misaotra betsaka e. Vahatra aloha ny anarako e. Faly mahafantatra ny vahatra zaniko. Ny ahy kosa kanto. Kanto? Ary tsara anarana. Fa kanto ve miandry olona sa? Ka avy niasa dia mba makaina kely eto aloha e. Ndrava aloha mantsy izay androany. Itovizany zaniko.
mahasarika ty tovovavy ty izany. Sao fijeriny izao. Rahantsika keliny. Mbola miampy an'io fiandangana kely eo amin'ny takolana io. Variana be vahatra izany a. Anga misy zavatra mampiasa saina. Anka, tsy izany fa kanto a tena sarika be a. Tsy mba ohatra ny tovovavy sasany mihitsy. Ny sasany dia miavinavina ery rehefa iresahana. Hay ve ka izany e. Sady na moa ny tokony havonako aminao e. Angamontsika ny ady. Ka izay ny eo ahy e. Marina mihitsy izany anao izany. Fa raha tsy mampaninona anao dia sao dia mba afaka saiko aritsakitsaky kely amiko etsy amin'ny gargote etsy ianao. Tsy maninona ka. Mety amiko mihitsy izany. Ay. Ndahoary e. Tena hoe tsotra marina. Tsotra kely ty tovovavy ty ka. Sao dia mba mpivary tena kosa ary e. Zaho koa izany dia mandefa saina lavitra betsy. Fangatsy ato ilay izy. Ay, azafady kia. Azafady fa tena variana be a. Ato mihitsy ka. Fa maninona ary azany. Ohatra ny lasany amin'ny vahatra foana ny saiko. Sa ve efa matsiaro marary mpitiavana dia vao misy olona manambitamby ahy dia tiako vetivety. Se vahatra. Izy aloha tsy ratsy e. Saingy mbola tiako kiady no izy ka. Nefa raha tia izy ka milaza tia dia ahoana? Ny fihetsiny mantsy dia manambara zavatra be amiko izany. Zaho koa dia manao revingady eto fotsiny. Afaka mba miresaka amineny ve a? Tsy maninona ka. Zaho koa ane tsy misy ale. Fa ahoana ho sisindry? Zaho ry neny a. Rehefa tena nandinika a dia marina daholo ireny zavatra niresahanao tamiko ireny. Hay, izany hoe anaraka izay nilazaiko amin'izay izany ndry? Eny ry neny a. Sady ny tena marina koa efa mananamana vaovao a amin'izao. Hitako fa hatramin'ny nahafantarako azy a dia tena lasa nisy fiovana izany ny fiainako. Izany a. Ka lehilahy hono sa vehivavy aloha izany namanao izany? Lehilahy ka. Orkanto a. Izany ve tsy teraka zavatra hafa indray aoriana kely ao e? Fantako ny tian'ny lazaina ka. Fa mbola tsy nisaina an'izany aloha hatreto. Mbola namana ny nandraisako azy amin'izao. Ka zao ary. Eto aty aloha izany olona izany. Mba mila mahafantatra azy koa e. Eny ry neny a. Ny amikady indray Ahoana? iresaka aminy a najanonana ny fiarahanay. Mafy amiko izany nefa tsy maintsy ataoko satria mahatsapa mijaly a. Saingy mila mahay miresaka tsara aminy anefa ianao milaza an'izany a. Sao sanatria mantsy izy ho tesitra ka hanaonao foana aminao io? Ka na ho tezitra azy izy ry neny za tsy miasa saina amin'ny tsony a. Ampy izay. Sady izy koa moa angamo taitra amin'izany. Za rery anie miaraka aminy e. Rehefa misaraka amiko izy dia mbola manana vehivavy maro asolo a. Lalina koa izany a. Fa eny e. Fa ndao aloha tsika mianaka rehefa tolakandro mba hiara-ndehandeha hivoaka kely ihany e. Sa ahoana ozy izy indry? Mety izany ka. Sady androany koa ane alahady e. Mety tsara mihitsy. Sady mba andalo kely any amindrineny to any e. Nilaza tsy salama mantsy izy tamin'iny herinandro iny ka. Ay, fangany nandalo tany. Niantso ana tamin'ny finday ilay zanany iny ka. Izay no nahafantarako an'izany. Eny ary, fa andeha karakara ny sakafontsika aloha. Amin'izay tsy taraiko be tsika. Ndao. Ka inona ny lavanao anafa maika? Efa miandrana koa izay le sipako. Aza metahotra ianao fa tsy resaka lava be aminao ka. Tairoary, inona ny andrasana? Maika amin'ny bandy.
Sao kiady aleo ajanona amin'izay fiara atsika. Tsy mety amiko intsony miaraka aminao. Maninona tsara? Zany e, inona zao mataitra anao amin'izany? Efa zany no izy. Aleo tsika misaraka. Fa tena matotra ve aloha zany resaka ho zany Matotra be zany ka tsy misangisangy aminao amin'izany Ay, zay zany e. Mahazo mandeha amin'izay koa ianao e, efa vita ny resaka. Kanto kanto. Mbaika. Aza ifikifika ohatr'izao moa za e. Miala. Mifona? Mifona? Tsy mila anao intsony Tsapako fa tsy nentina nataoko taminao e. Mifona mo e. Efa imbetsaka ny fifonanao e, ary mamela anao mazoza irina dia mahita azy tiany. Kanto? Inona e? Ary aza mandohalika eo aloha ianao fa mahamenatra ka. Ohatrany hoe nanao inona anao reny sady ny mason'olona tia amintsika daholo. Ka zany mbola tianao e. Tsy mahay mety tsara velatsia ary kiady Ary ao aloha ianao fa misy miantso ny finday Allô? Fatra? Ie? Allô fa zao dia zao dia hoany. Misaotra? Ilozaka ianao fa misy aleo. Kanto dia vitanao ve? Fa ahoana ny tsy vitako e? Ianao reny nanao ny ataonao tsy mba nisaina akory hoe marary Zany hoe izay zany le olona niantsanao teo iny? Ataonao inona nefa zany e? Mandeha ana vonjeo ny sipanao. Zay fa lasa fa maika. Anaraka anao ka? Fa ianao nga adala. Ahitany tsy fahitany ianao fa dia manaraha eo. Za kosa raha tsy manaiky zany tsisy misaraka zany eto. Tsisy misaraka zany. Olona tsy nahita fianarana ohatranay kiady tsy miaraka manam-pahaizana ohatranao Zay foana nataonao resaka amiko. Ka mbola inona ihany ny anerenao hiaraka aminao? Tsisy misaraka zany eto tazomoka mitady kilotinao ianao. Tianao Ary miala fa sao itsoko vonjeo eo Itangorona ny olona zay vao afa-baraka eo. Lasa vatry. Kanto. Arako andraka iny fa tsisy manaiky an'izany Fa inona mampamalikendrika be andrery Kanto Tsy maninona ka. Fatra. Sao dia tokony aleo taloha tsika? Eny ary tsy maninona ka. Eny fa za koa any nitondra fiara anao raha ho any anaty fiara zany tsika dia any. Reo fa mitsangana aro aiza izy zany aleo arahana dia rehefa ao alolo kely eo tonga dia kotanina. Ohatra marina niditra anaty fiara ne izy zany maty ino fa lasa tena manana fiara le bandy. Tsy maintsy mbola ho tratrako iny bandy iny ataoko mahivoka mihitsy iny Ndriry tony ary narahana sento mihitsy any izy zany. Zay vao milamina ny saiko. Kanto tena tsy mazava amiko mihitsy ka. Mbola zava aminao ihany ka, fa mbola tsy androany fotsiny. Eny ray ary fa ho aiza aloha zany tsika ka. Andao any anjevy any zao milay be sady misy toerana milamina tsara. Eny ariko ho tanterahana ny sitraponao. Raha mba fantatra mantsy ry Kanto ny atanatiko ato tsara mihitsy koa aloha ny nakanesana taty afahako mamboraka ny atapoko aminao zany. Variana be ane namako zany aiza koa mifantoka amin'ny familiana ka. Ilaina mantsy ny fitandremana sao dia sanatria ahitandozako. Fa ina marina zany ilaivanao ana zany za mantsy efa liana be iaina. Aleo rehefa tonga any aky dia any lazaiko
Sao dia zavatra mampatahotra be aloha izany e. Tsy ka. Tampoka be mantsy ilay antsoko. So ihany afa mba efa taty amin'ny villa fa raha tsy izany. Dia nalaiko tany aminareo. Ianao koa dia mahita lazaina ka marina e. Ka marina zaniko. Tena nitanterahako anie izany raha nisy. Ho tonga amin'ilay zavatra nampanahany eny izao zavatra izao. Sao dia ilaza amiko ary vahatra tia hoe tia. Kanto. Tonga anie tsika e. Eto izao milamina tsara sady mahafinaritra ery. Mety ka. Dia hoety izany tsika. Tsy misy miafina aminareo falemena fa notiavinao aona tsy tonga lafatra anjaraka ianao no sady fasambara. Fa inona izany no mbola ataonao aty aminay e? Reny ianao nasaina katy tsy niasa saina akory. Kanto a. Inona e? Tapa-kevitra hakavady anao ne izaho e. Mampime ahy ianao ity ka. Izao no lazaiko anao rikady a. Tsy te hiasa saina amin'izany mihitsy aho aloha izao. Avy aloha mihitsy aloha kabahana tsara. Efa iova re izaho e. Tsy hanao tahaka amin'ny fanaoko taloha tsony aho. Tsara izany rehefa niova ianao e. Dia ajo tsara izay olona miaraka aminao amin'izao. Efa nisarahako daholo ny reny e. Tsapako fa tena hafa mihitsy ianao. Be fitiavana, malemy fanahy kely. Kiady a. Oy. Tsy afaka niaraka aminao tsony ho asa. Izay ny azoko lazaina anao. Fa ahoana e. Dia izanao ve namelana ohatran'izao? Noho ny nataonao ihany anie izany e. Tsy avy aty amiko velively mihitsy. Eny e. Andeha ary raha izay ny hitanao fa mety. Veloma kanto a. Bisou kely. No roany a marina. Ndry sy rikady e. Mbola mamay atao anatiko tokoa ny fitiavana anao saingy. Mila manapa-kevitra e. Tsy te hijaly tsony a. Ary tsy haiko fa rehefa mahita anao dia latsa-pity foana. Tena variana be ne kanto izany e. Tsy ianao akory ny dirako teo. Neny? Mikarakara aloha ty loaka netiko ty. Azafady fa nisy zavatra nahalasa ny saiko teo e. Fa inona izany anaka? Tonga teo anie kiady ny fona tamiko e. Ay! Nilaza izy fa tia ry vady amin'izay hono izay. Dia ahoana hozy izy indrika? Tsy nanaiko tsony ary neny a. Sady matahotra koa ny tena marina sao fomba entina nababoana fotsiny indray izany. Mety mihitsy ny ianao. Rehefa tsy atokisana dia aleo ajanona mihitsy e. Sao mantsy anarinany tokoa ka anahirana. Marina mihitsy izany ry neny a. Variana teto koa tsika sy neny. Eny retsoko. Aleo aloha ndeha karakara n'ity laoko ty amin'izay e. Ndao ary. Tena tsy niova hevitra tsony mihitsy ianao rikanto a. Eny e. Rariny ihany izany. Zaho mihitsy ny tsy naina nahaja azy ka rariny izy raha nao andreny. Fa mba izy ary mibandy niaraka tamin'iny. Aleo rangaha gafiana any ndreo ka. Amin'izay rangaha tonga dia samy mba marary foa. Ekeko hoe noho ny adalako ny sarahany tamiko saingy tsy maintsy manala ny foko koa. Izay mihitsy nataoko ka. Mandro soa vahatra. Aza mihafahafa. Dia hiditra tokoa moa zaniko. Neny o. Efa tonga ny vahiny. Ho avy aretsy a. Salama ianao anaka. Salama tompoko. Izy no vahatra ry neny a. Le olona nilazaiko anao iny.
Ary izy kosa no mary ry vahatra reniko. Faly mahafantatra ny mary reniny zany e. Za koa anaka toraka izany ka ino ny vaovao any nga moa dia misy vaovao fa momba anay sikatsy zao no maresaka e. hay zany hoe mifankaty zany nareo. Zay indrindra mantsy. Aleo aloha ka zavatra ho tsakotsakony ato fa izao vahatra aza-pijaly iny zanako iny fa tsy manana afa-tsiny dia mahaiza mifanaja tsy mifankaty. Edres ka dia misaotra betsaka rery ny eny Maria. Arahako tokoa zany anatrao zany. Tia reto io vahatra aza mihafahafa. Eny re Ary tsotra be ty tovolahy ty jereo anie ty zanako hoe raiki-pity be amin'ny sahady. Variana be aneneny izany e. Aleo aloha hikarakarana an-dakoziraka izy eny ary kanto ahoana izay? Ohatra ny hoe olona efa hitako zany neninareo iny Zany dia taiza nefa? Ka zay zao no tsy tadidiko hoe taizaro moa. Avelao any izany resaka izany ka ny amintsika zao ny resahana sa ahoana? Iny akia fa kanto tena tiako be mihitsy ani ianao Zany eno tena marina ve aloha izany? Edres ary ndritsy tsy amba matoky anakay mihitsy tena marina ki izany Za koa anie tena tia be anao ary aza matahotra fa hanaja anao tanteraka. Ndraiky izany asambarako maheno ny sady teny maminao kanto malala keliko. Misaotra betsaka kia. Tsy misy fisaorana kia. Bisou mena raha misy. Ao ary. Salama ry namana. Salama tompoko. Maika nenareo zany sao dia mba afaka miresaka kely tsika Afaka miresaka tsara ka. Aleo tahirina amin'izay ny fony ty. Ohatra fa tsy tsy miteny ray ianao sa iteny aka fahono fa iza moa le ankizinareo iny toa tsy niaraka nareo androanitro. Inona koa raha ny teny debanty an-taniana any an-tranona izy ka fa misy ilainao azy nga. Tsy misy ka efa talohan'ny lazy fa tsy amby zao. Tsy mazavazava zao ny tena mariny fa tatro tsara iny ankizinareo iny sy papanao masazy iny zay ny asany iny. Fa tsy fantako aloha hoe mbola manao an'izany izy am'izao sa tsy? dia maninona nefany aza mbola miakatrava aloha ianao ry bainina ka nareo mandreraka ka. Ary tsy afinika anao fa efa niaraka tamiko iny ary efa vitako momba an'iny ay ary sao vao mazava amiko ka ty zany le bandy niaraka tamiko amin'ny taloha zany. Aleo aloha somary kalma ihany so dia anaonao foana eto ka nahirana. Tsy haiko aloha nahatonga anareo niditra tamin'iny sipa maro be eto amin'ny tanàna ity dia sipa ohatran'ireny ny rana rangako. Miditra lalina amin'ny fiainanay mihitsy anie ianao zany nefa dia tsy ampiovan'ny fiarahanay zany. Izy aloha manje nefa alaiva-tsaina ihany hoe bandy natao masazy tao efa niaraka taminy dôly ty vavy zany anie ny tena nisarako tamin'iny rekamy. eny va misaotra betsaka nampafantatra an'izany ary efa ihany zay zao ahoana aza raisina ho tsy fitiavana ny resako an'izany. Zany ary ny tena fanampiako anao tsy ho disy fanantenana. Okey ary makasitraka namana zay aloha fa ivily eto ka mazotoa ianao mbola ho aiza ny azo anao ry kamba. Tsy maintsy miverina amiko ianao na tianao na tsy tianao. tsy mino an'izany ranga marina fa hoe nanao masazy ny asan'ny kanto taloha fa tsy mino an'izany mivarotra ny tena an'izany kosa
Sady raha ny fahitako an'iny tovolahy iny koa dia manao vava-mbola ty fotsiny. Malahelo toerana indray ngara iny. Zaho koa hiasa saina amin'izany. Aleo rehefa mihaona amin'ny kanto aho dia izy no adidiko tsara. Fa inona foana moa izany no mbola anarahanao aho foana e? Sa mbola tsy mazava aminao ilay hoe misaraka tsika? Kanto, dia tsy tsapanao mihitsy ve sa hodianao tsy tsampy? Aiza no lalako an'izany e? Sady tsy miasa saina amin'izany koa aho. Kanto Inona e? mbola tianao ne izaho e. Izay ny antony anarahako anao. Tsy posibla intsony izany Rikady a. Sady izaho koa efa manan'olo tena ka sarotra be izany. Fa sarotra hoanao koa e. Miaraka mangina antsika dia izay e. Ataoko adaly ianao ka tesitra. Sa heverinao fa tsy misy fotony araka anao an'izany? Eny e, marina ny ianao. Ono a? Fanakaiza daholo moa izany ireny sipanao maro be ireny. Sa mody napetraka aloha dia andeha hanambitamby aty? Ianao izany tsy mihaino izay nilazaiko teo mihitsy. Efa hoe niova ho aza. Ary tsy manao an'izany sipasipa izany intsony a. Ary mandeha any amin'izay ianao mandeha sao hitan'ny olo tiako eto ka anahirana eto. Aza atao an'izany moa izaho kanto any? Ianao ty mafoloha. Ka izany eo mbola te hiresaka aminao e. Tsy manam-potoana amin'izany intsony aho e. Taloha ireny maniry te hiresaka aminao nefa ianao milaza fa tsy manam-potoana foana. Izao ary, andeha ary aho. Aza adino nefa fa mbola tianao aho. Mirediredy. Aleo manantona iny amin'izay fa efa lasa iny ilay bandy. Mihevitra mandy izao reo fa tsy hitako a. Mody tsy taitra fotsiny aloha e. Manahoana ny malalako? Oay, vatra. Fatry, fa inona ny matataitra anao e? Ka ianao manaitra. Zany? Aza hitako ka hita ny vatra ilay kady teo. Azafady ary. Eo, ary lasa saina be any antsika izany e. Kanto a, efa tiany e ahy e. Oay marina. Fa inona ny mahatonga anao tsy mamaly e? Sa tsy salama ianao? Salama tsara ka. Misy zavatra nahavariana kely fotsiny teo. Ankavary. Maninona ary raha mba tantarainy izany dia mba miaraka variana kely izany tsika sy ny ry. Ianao koa izany. Maninona e? Zavatra tsy misy dikany re izany a. Aiza koa. Ary andao amin'izay tsika hialeto ka. Zavatra tsy misy dikany ve dia havariana be ohatran'izany fa te hanafina amiko fotsiny ianao e. Eny e, fa rehefa tsy te hitantara ianao dia tsy olana fa andao ary izany tsika andeha. Neny o. Ohatra. Neny a. Fa misy inona kanto a? Inona mampiantsoantso anao eraky ny trano eo? Zany a ty an-dakozia ty. Ay ve. Ka everiko fa tsy atany neny io e. Fa misy inona kanto a? Ianao tena lasa hafahafa mihitsy tato ato izay a? Neny a. Misy zavatra tiako lazaina aminao fa matahotra be a. Avy mihitsy aloha aty ianao dia tiantsika miresaka ka. Ao mazoto toerana dia lazao amina amin'izay izany zavatra mahazo anao izany e. Neny a. Ahoana? Tsy azoko fa lasa manaraka foana kady. Sady manambitamby ana hiverina hiaraka aminy indray. Zany ve? Dia inona izany ny ataonao manoloana an'izany ka? Tsy haiko tsony ry neny a. Mitady ho resy no foko. Mila tsy ho voatazoko ny fihetsem-poko e. Mampitahotra any izany zavatra laizanao izany ry kanto e. Mila mitandrina ianao fa hanimba ny fiarahanao sy vahatra izany a. Eny e. Fa nefa ry neny tena mbola tiako kady e. Ka inona fotsiny izany ny arahanao amin'ny vahatra raha izany?
Tsy haiko ry neny adala ny foko. Manam-pitiavana vahatra koa matoa nanaiky niaraka taminy. Mila mahay misafidy ianao zany. Tsy mety zany hoe vehivavy iray ny miaraka amin'ny lehilahy roa zany. Ka inona zany ry neny ataoko torohevitra fa mila ho lasa adala mihitsy anie izaho Raha fata mivahatra angamba izany zavatra lazainao zany dia asa hoe anao ahoana ny toy any aminareo. Mbola tsy arany aloha zany hatreto sady izaho koa mbola tsy nitantara taminy. Mila lazaina aminy zany ry kanto aleo malala melony zava-misy izy. Matahotra ry neny ka sao dia ho tezitra amiko izy dia ilaozany eo Inona moa fa rehefa ilaozany ianao dia miverina mikado zany ka dia hatreo izay ataony ianao avy eo. Neny koa zany ka aleo zany ho resaka aminy raha zany no mampatahotra anao asaivy makaty fotsiny izy. Eny ary misaotra ry neny dia ndao amin'izay ampio anao raharaha any an-dakozia laninao teto fotsiny ny fotoanako. Ndao ary miala tsiny aloha zokobera nanao an'izao fotoana izao fa mialohan'izany aloha inona no atao anao aleo amin'izao ihany ka. Ok ary ka zao fantatro fa efa niaraka ianao sy kanto ary fantatro ihany koa fa efa nisaraka nareo ka gaga Andriamatoa mahita anao manaranaraka azy foana. Tiako fantatra ny antony Andriamatoa. Ohatra lasa matahotra nyity vahatra ity koa za zany sa tena entitra be ny firisany. Tolozanao mandinika fotsiny miandry ny valiteninao any ny tena marina dia mbola ty azy ay ty azy ianao nefa nanino izy teo aminao tsy nasianao vidiny. Tsy haiko na za koa raha nge mba tena gaga hoe nanino ary any ohatran'ireny valinaingana neza fa maninao zany Andriamatoa ka inona ny tianao avaliko anao fanajana Andriamatoa. Ny fahitako anao dia mitady arety fo sa ny zava-bitanay no tantaraiky aminao dia zay vo afa-po tsara ianao ka tsy miasa saina amin'izany fa zao fotsiny no lazaiko aminao mandidy anao tsy hanarakaraka ny kako iny fa ay iny mampime anahy koa ty ianao ka mian'olona ary vady any an-trano mbola misy maka ihany ka ny anao zay olona mbola tsy vita ninninina ry no amirana anay tsika oto dia efa milaza aminao zay tsy fombako miady amin'ny siparangaty ary zao ny ataovy ao an-tsainao mbola ty anahy kanto fa ianao io atao fanariana ty fotsy ary perikely ty vavanao azafady soa hitan'ny adalako eto. Kalma aloha ianao siparay veranga dia anariana voninahitra ito masom-bahoaka eto ka inona ary nirarahinao an'izany inona aleo amin'izay andeka efa henoko izay ny teninao izay ary lazao koa ny kantonao tsy andefa mesazy aty amiko tsony fa leo ary aza mamorodainga rangaty tsy kanto mihitsy ny andefa hafa samiafina aminao zany tsony fatako fa tsy zakanao maheno an'izany sady za koa tsy andainga an'izany aminao na kely azy tsy tiako matsy nefa hoe za foana ny diso nefa ny ankizinao mihitsy ny tsy mazaka lanja ny fitiavako azy dia lasa miraraka amin'ny tany mandeha naraka ianao mandeha lasa koa fa tsy saina roza marina fa aty amiko daholo masony olona tanatin'ny ty restaurant ty randraikako anao aleo miala eto aingana afatsy rozy ty lasa niova mihitsy any ianao ty ry kanto tato aty izay dia tsy karitra oatra miavinavina izany tsy oatra ny nahitako anao taloha mihitsy ho lazaiko amin'ny vahatra ary ve kanto miresaka aminao anie ahoana ozy ianao teo tray tsy henonao kory zany ny zavatra resako aminao tena manana olana mihitsy ianao io fa manafina amiko eny tena misy zavatra mampiasa ny saiko tokoa ry vahatra
saingy matahotra be ahy resaka anao an'izany. Fa inona mampatahotra ndry amin'izany? Zao no izy ry kanto ny olona mpifankaty ohatra antsika asenao zao mila mahay mifampizara, ka tsy hitako hoe inona ny olanao amin'izany. Ka zao hoe Alefa azo famenanao ahy. manaraka ana foana ny akiady Zay ny ray ary le resaka marina. fa toa tsy miteny ianao sa tezitra amiko? Tsy tezitra ka. Ay, Dia ahoana ozy ianao rehefa manaraka anao izy ka inona ny mba fetsika ao manoloana an'izany? efa miteny azy foana ane ahy fa tsy mety mihitsy izy. Ka sao dia ianao kosa aza ny mbola mitady azy? Tsy kosa za efa miaraka aminao ane, tsy mahay mity olona roa zany aho. Iza moa mahalala fa misy SMS anie findainao zany mba jereo kely aloha fa sao dia miantonao. Avelao any zany fa zavatra tsy misy dikany. Kanto ohatra ty jereko mihitsy aloha ka. Sady indrona nemy be zao ve dia tsy raharahiana, misy dikany zany matoa indroa kalakely malala koa. Mandeha ana re? Kiady ary mbola misy anarany hatramin'ny aty anaty repertoire ny kanto any zany. Hoe jerena izay vakin'ny SMS ato. Aza dino akile feonantsika rapitso izay dia orika mamy. Ay eka misy an'izany. Fa inona ny tao vatra? Aleo aloha mody tsy malala ny inona mihitsiny. Fa inona ho ale izy tao? Ay zavatra tsisy dika marina kaiko. Fa andaoka itsika hiaraka rapitso ahoana afaka venao Tena efa misy programa nefa rapitso. Tsy azo kelana mihitsy le izy. Ay oke ary fa tsy maninona zany manaraka indray zany ko. Fa maninona ary vatra? Mangano hoany ny ranomasiny sady mitsiky. Zay dia saika tsy akaty Tena tsy navelanao mihitsy moa zany ary kady raha tsy miverina niaraka aminao. Niaiky anao ka marina raha tsy nanaiky koa any ianao tsisy zao ary matoa ianao manaiky dia mbola misy fitiavana zany ao aminao. Zay aloha dia marina ary tsy afeniko fa tena mbola tianao mihitsy Tsy haiko ny amihafan'izany atao natoko. Misaotra kikanto za koa any tsy mbola mafo ianao fa hono ahoana zany ny amivatra? Aza miasa saina amin'izany aloha ny atsika aloha zao jerena. Manina nefa raha sarahana any iny sady ny atsika efa milamina tsara zao. Mbola tsy afaka ny anao an'izany ary kady nanao soanahy iny ka tsy tiako ampitondraina ratra. Dia ampirafisinao zany zay mitsamo marahazoko tsara. Nga moa tsy efa ampy anao zao ka. Eny fa malahelo ihany fa rehefa mandinika an'izany dia malahelo ihany ny foko. Ohatr'izany any nanaovanao ato aloha anga adinonao sahady. Tsaroko tsara ka. Mahalifaty zany ianao io Tsy mpanao an'izany aka. Misaotra ary zay anie le tsy afozaka anao ty Fa andeha amin'izay aloha kady sady ny andro koa ty efa miariva ihany. Isy aleo mba miandro kelikely kosa Manaraka ndraika taraiko be sady sao tezitra koa neny raha taraiko be aty fa nga ianao mbola zazakely no be ty. Ay marina moa mbola tsy nilazaiko anao. Hoe ahoana? Afaka efa bolana ane dia efa tao ny raranay sy fatra dikan'izany mila mitandrina sao idiram-dozy. Ay ve mendalana ary ianao filo atao bisou. Zay va lasa sery kanto kiady indray tsy miala main zany lay aloha lay teo iny na be vokany azy iny tsisy esaka amin'izany tsonina kely azy.
Sa maninona ianao kanto a? Tsy maninona ary neny a. Andao mihitsy ianao hoentina any amin'ny dokotera mihitsy ka. Efa tany a. Tena nahoana ny tany ka? Efa tany a dia bevoka ozy ny dokotera. Maninona tsara? Mbola tsy vita na inona kory ve ianao sy vatra dia efa bevoka sady? Mamenatra anie izany zavatra ataonareo izany e. Neny koa izany dia taitaitra. Ataoko ity be dia be ny olona ohatr' izany tsy maninona. Samy manana amin'ny fitondrany ny fiainany ny olona ary kanto a. Tsy izay ataon'olona rehetra any dia mety arahana. Dia efa fantatry vatra izany. Ka eo mihitsy any antsika izao ry neny ny olana e. Fa olana ahoana koa? Nametraka azy tsy nalala olana ka izao ve hoe olana? Vatra tsy hitako intsony. Ary efa nitady azy afa tsy nahita azy intsony mihitsy. Andriamanitro, fa inona re ty zavatra lazain'ity zazy ity e? Tena manala baraka mihitsy anie izany zavatra ataonao izany. Ka inona raha ny atao fa tsy lozany neny mametsiny eo fotsiny e. Fa tsy azoko hoe inona ny tsy ahitanao amin'ny vatra. Maninona raha andeha hanana any an-tranony izy? Efa tany aho afa tsy any izy. Nidy foana ny tranony rehefa tonga any aho. Matoa misy izany dia niadinareo izany. Leo izy dia lasa. Tsy niady izay na kely ary ka. Fa izao izy tsy hita izao. Ka tsy azoko. Ndrarahanay koa efa ho iray volana sisa. Inona moa izany fa dia zakaina amin'ny fahafahambaraka e. Tapaka ny hevitra rangafa esoriko any ity zazy ity a. Izay vokany any tsy rarahako. Aleo izay no atao. Sady kibo mbola iray volana io. Malaela ny kanto azy izany. Tsy zakako ny tsy mahita anazy nefa ny zavatra nataony kosa tena tsy tiako e. Dia inona re izany no ataoko e? Za koa aza moa tsy mba nresaka taminy fa tonga dia lasa fotsiny tsy nampilaza, tsy naninona, tsy somation tsisy ninona fa dia ny raharahana ety efa iray volana sisa dia ho tonga za tia tsy hita. Aleo miverina ny aminy rangaha dia ho hita eo ny atao a. Mba omeo rano mafana aloha ary neny sotroako a. Ndraso ary. Ty ary. Fa kanto a. Fa sao dia tokony entina miverina any amin'ny dokotera ary ianao ty e. Jereo anie ianao e. Lasa mahiatsatra be mihitsy. Neny koa izany dia misahirana ka. Efa tsy maninona anie za e. Mila makaina tsara fotsiny dia izay. Indray ariko. Oe, fa aleo aloha hijeran'izany olona mandondona any an-tokotany izany e. Raha mba fantatrao mantsy ry neny fa nanala zaza ny mahatonga ohatr'izao e. Tsy maintsy nanao an'izay mba tsy hanimba ny amin'ny asy vatra. Mandroso vatra. Manahoana neny? Salama ka, fa taiza foana ianao izao vao hita e. Aleo rehefa avy eo miresaka e. Aleo ohatrany aloha tsika miresaka an'izany fa aiza aloha kanto kely e. Hoe, marary ao am-pandrinao anie izy e. Marary hoe? Aleo entina anganany amin'ny dokotera raha izaniko. Vatra. Kanto? Vatra. Ahoana? Mifona. Fa maninona ianao no lasa ohatran'izao ry kanto a. Vatra. Mifona aminao a. Fa inona koa ty mahazo anao kanto a? Fa inona ny tena marina e? Kanto a. Andao aloha ianao entina anganany amin'ny dokotera dia aza mitomany e. Andao aingana. Efa niteny an'izany anie ary vatra fa tsy mety mihitsy izy. Fa ahoana kosa ry kanto a. Fa maninona ianao tsy mety hoentina any amin'ny dokotera? Tsy maintsy mandeha any izy ry neny a. Aza ny lobe any fotsiny nampiarina eto. Indray re, andao mihitsy.
fambanana ahoana ary zay kanto e. Tsy haino hoentsony izy tao aorianan'izay mifamaly iny. Eny, efa tsy nisy orony loha zany izay zaza dia izay zany. Tsy sisako saina amin'izanona kely azy e. Aleo aloha hiomana dia andeha hiasa sao dia taraketoka. Ay ve ka zany mariny tsy napoziko vitanao zany zavatra rehetra zany. Mifona vahatra. Aza mifonafony eo ranga fa maharikoriko nety mpitiavana loatra tsy nahatana foka ka voareborebo mifona. Ianao mihitsy ranga tsy saina vavy adalatsy. Tena tsy hitako tsony izay lazaina ka afa-baraka tanteraka kanto Zara aza tsy nialatra amin'ny ain-dehibe ianao. Mitovy amin'ny mamono olona sy mamono ny tenanao anie ianao amin'ny zavatra nataonao kanto mba sainao ve zany zavatra rehetra zany Eny mifantatro anie zany fa natahotra ny hoarinao dia zany nahatonga nanao an'ireny. Tsy saina ianao kanto Raha be voka mantsy dia tsy ho alainao vady mihitsy. Amin'izay koa olona hafa ny reny fa tsy ianao. Tena menatra tanteraka lasa ohatrany hoe za mihitsy ny tsy nahay nitaizanao ary za tsy nampirisika anao hanala zaza za mihitsy oka izay zavatra efa vita zany ary tsisy azo averina tsony koa mahasozy krizitra. Vahatra ahoana? Inona no tianao lazaina amin'izany? Zavatra efa lasa zany leo andeha izy mianaka. Mila fandinihana daholo ny zavatra rehetra. Eny ary malala ny tokony ataonao ianao ry Vahatra. Zay fa lasa Vahatra andraso aloha mangina aloha ianao ry kanto Vahatra avelao izy aloha ka saina. Ka Kanto anaraka azy ihany Zay ihany izy mara. Vahatra Kanto aza mbola makaty aloha ianao mbola tsy salama anie ianao. Kanto misy tôbila mandeha mabe. Anaraka anao Kanto aza mbola makaty aloha ianao fa misy tôbila mandeha mabe anie iny Kanto onja marina tena voadony. Aleo jerena aloha izany marary vao tonga ato amin'ny urgence zany ary tena voabeny izy zany Andriamanitro to ikanto ty kanto. Ary miantso anie tsy mpitsabo ito zany aleo aloha eny Mandehana ry Andriamanitro taio izy sanako iny. Mandro ianao ary dia tonga dia mahazaho toerana. Misaotra tompoko. Vadiny zany ianao? Anka mbola fofombadiny fotsiny. Tena tsy vahiny amiko zany ny feo an'ity olona ity dia tsy tsara ronao mihitsy zany ary Vahatra. Kiady any anie ty kiady? Ay tadidiko ka. Tao taitra be ianao ka tsy napoziko mihitsy ny hoe ay ve ianao ty ka dokotery? Ay ve aza mataotra ianao fa karakaraiko tsara kanto sady efa tsy dia maninona ntsony izy ao matoky anao lamosiny tena vobe zany hoe le nisosa tamin'ny godro zany natonga le lamosiny vobe. Ka hoana dokotera efa afaka mijery anazy ve zany tsy maninona ka
fa reto misy fanafody mila vidiana soratako vetivety aloha dia tiany ordonnance. Ok ary. Mba ela be koa vatry zany ao sanatria ve ka tsy avitra tsony ny hainjanako Makasitraka dokoterikady aleo fa hijery azy aloha zany. Mampalahelo anahy ianao ry vatraka. Dia lahany vola ery hanavitra ny kanto. Maninona moa raha fitainany io dia amin'izay koa tsy misy mahalala ny marina. Mino matsy aho fa tsy maintsy hiteny any vahatra io hoe izany na be vokazy dia ho tezitra io vahatra io ka hiady amiko. Nefa ka ihany dra tena ohatrany tsy mety zany. Aleo avela hiadana eo anila ny vadiny amin'izay izy. Kanto va tena ahoana loatra kia. Neveriko fa tovavy tsy mba manana toetra ohatran'ireny ty ianao. Indrisa nefa. Sa izay le hoe tena ty. Kanto, za koa aneka mbola tena ty ianao tsy mbola miova ny fitiavako anao na dia kely aza. Ary tapaka ny hevitra fa ho atao ihany raha antsika dia hiala amin'ity toerana ity tsika. Ary angataka affectation dia hipetraka any amin'ny faratsy tsika. Iny fataitra izy manao. Vatra. Kanto. Vatra. Aiza ianao? Ty ary malala. Ary aza mbola mihetsika mafy aloha ianao Vatra. Mbola ty avy ianao? Iny akiry Kanto tena mbola ty ianao Misaotra betsaka malala. Tsy kely izy dia nakipony indray ny masony. Ny zanako mba efa nanao any ianao izay tato? Efa tsy maninona neny Na izany aza mila makaina ihany ianao Kanto raha mbola misiriziry amin'izao mantsy ianao dia atahorana sao sanatria arary eo indray. Efa tsy maninona tsony ka mamerinana izao sisa natao. Andeha kely ary aloha zary izy mianaka. Rapitsa miverina eo. Indray ary dia misaotra betsaka Vatra. Eny ary eo. Neny Ahoana? Mety mbola ho ty avy Vatra iny raha ny fijeriny neny azy. Tena tsy fantatro anaka. Mety hoe amin'ny mampinamana be ny anampiny anao sisa. Mbola nilaza ty aloha izy ilay za tany amin'ny hôpitaly iny fa tsy haiko izay fiovana. Hay ve nisy an'izany tany mihina fa mbola mitazona ny teny nomeny izy zany ka. Fa izao aloha ny anontaniako anao iza zany ny rainy fa iza zany ny tena rain-janako tao ka? Iza mora tsy kady Fa dia nahoana loatra anaka? Tsy haiko tsony ry neny reziny tanteraka. Olona efa nanao tsinitsinina anao zao ve dia mbola ka ty azo loatra neny izay nahatonga andreny. Misaotra anao Andriamanitra fa olona tsara fohy ny Vatra iny. Izay aloha dia marina tena hita mihitsy hoe tsotra izy. Eny fa avelako aloha ianao fa hikarakara efa miarivo ty ny andro. Mba ataovy misy roly aloha ka neny izany mantsy ny tsaroan'ny vavako amin'izao. Endre anaka. Za moa zany dia nambady olona efa nanala zazako, olona efa avy nanao fahotany tany amin'ny olo-kafa tany. Fa inona re ty vitan-dratsoko ty inona?
Izay olona ny rako dia tsy maintsy efa avy nanao adalàna daholy. Dia ahoana izany ny amin'kanto e? Sa ho avelako ve? Olona efa tsisy ilaivana azy intsony. Nefa dia mbola isy olona ity azy koa nefa any. Nefa za ihany aza ny tia azoko. Raha iny mantsy iza tsony ny tia an'ireny. Tsy maninona e. Tapakarana ny hevitra fa aleo alaiko vady kanto aho. Zao izy mianaka. Nanapa-kevitra fa toa miakanakana be ane ianao izany vatra ny teny. Mihaino tonga dia lazao izay tianao lazaina vatra. Eny ary kanto vonina ny ampiakatra anao vady andefy mandro koa. Zany ve? Vatra tony. tena marina ve zany? Marina izany ry malala. Tianao loatra ry malala koa. Ekeko fa maro ny zavatra tsy nentina ataonao teo anatrehako fa tsy nampiova ny fitiavako anao izany. Misaotra anao aho vatra. Misaotra anao tsy nanary anjanako. Tsisy isaoranao izany ry neny Maria. Andray ry vatra, menatra anao tena menatra anao tanteraka. Aza sary-kenatra ohatran'io moa e. Vadinao any ahy. Ary aza mba mitomany be ohatran'io akia. Lasa simba ny ilay endrika ao nafadifady kely be iny. Fafahon-dranomasina. Ilaozaka aloha ngambinareo fa hanao raharaha ny an-dakozia e. Eny ary neny Maria. Kanto. Vatra, misaotra anao misaotra anao fa mbola nyty Ary aok'izay kiry kanto kely izay asambatra anao any izay tena tadiavintsika e. Ary aza manahy ianao fa anajanao na misy zavatra hipoaka mitovitra be ary eo. misaotra betsaka malala, tena hafa mihitsy ianao. Hitandry reny lalana ny diavinao reny ataontsika tohatra makany amin'ny tsaratsara kokoa reny. Ianao any ka tena hafa mihitsy koa e. Sarobidy amiko ianao ry kanto kely tsy vokilasan'olona izany ianao. Zany Eno misaotra betsaka malala. Tio andao amin'izay raka izy sakafo fa efa voninao Eny ry neny malalo tatano ao ary saona ny lalako nosoratany Iandry Tafita Mikael. Ireto avy nanomehana ny tantara. Eden Stella, Anjanindrina Ravelarso, Fanantenana Razanak'olona. ary Davidson Cedric. Nanatotosa sy ny kirakirany lafin'ny teknika rima ny fanantenana.